Shalom, shalom, shalom. Miarabantsika rehetra hatrany am-paran'ny tany hatratra ny androany io indraitsika. Fotoanany azomanty izay hidirantsika amin'ny sabata masina rapitso. Alleluia. Tononoko amintsika tsirairay avy ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo. Alohan'ny hivavahantsika dia hitondrantsika ny tenin'Andriamanitra, teny fampahirizana, dia voalohany indrindra aloha tsika hisaotra amin'ny Tompo hanome voninahitra azy. Ry Andriamanitra rainay amin'ny avo indrindra, misaotra midera mankalaza anao izay tratran'izao andro anio izao indray. Misaotra Jesosy satria mbola velon'aina izay. Misaotra Tompo fa nomenao tombon'andro izahay, tsy navelanao irery izahay, menao tanjaka fahasalamana, mankasitraka Jesosy hoderaina ny anaranao, ilay mpanjaka ny mpanjaka. Omenay voninahitra ianao ilay tompon'izao rehetra izao. Misandrahata any amin'ny avo indrindra ianao Tompo. Misandrahata ilay Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba. Ilay Andriamanitra fiandohany izao rehetra izao. Ianao ilay voalohany, ianao ilay farany, ianao ny fanalahidy, ny fahafatesana, ianao ny tompon'izao rehetra izao. Manandratra anao aray io, manandratra anao Tompo, fa tsara loatra ianao. Misaotra Jesosy ny fiarovanao anay isan'andro isan'andro. Be dia be ny loza mety hitranga amin'ny fiainanay fa ny tananao mahery nomba anay. Misaotra Jesosy. Mbola omenao saina, vatana, fanahy, mbola afaka miriry, mbola afaka miakanjo ny sakafo, afaka manao izay tianay atao. Misaotra Jesosy, mankasitraka anao izahay. Misandrahata ianao Tompo, misandrahata fa tsara ianao, misandrahata fa tsisy tohanao. Andriamanitra mpiady mahery, Andriamanitra n'izao rehetra izao. Misaotra Tompo ny amin'ny fofonaina omenao anay, mbola afaka mibebaka izay, satria misy olona amin'izao fotoana izao tsy afaka mibebaka intsony, nody mandry, mikikika any amin'ny elo. Fa izahay Jesosy mbola nomenao fotoana afaka hivavaka, afaka hanome voninahitra anao, afaka mibebaka indrindrandrindra Jesosy eo. Satria raha mbola izay menao tombon'andro dia ilay fibebahana no tadiavinao aminay, ka dia misaotra anao izay Jesosy. Mankasitraka anao izay Tompo. Raiso ny fisaorana sandratra any aminao. Raiso raio ilay Tompo mahery, mahagaga ilay tompon'izao rehetra izao. Misaotra Tompo, mankasitraka anao izay Jesosy. Voninahitra anao, lazo anao, anao izay hatramin'ny taona indrindra mandrakizay, mandrakizay, mandrakizay. Amen. Ary rehefa avy nisaotra ny tompontsika, andehantsika hibebaka, mila mibebaka isika isa-minitra, isa-segondra, fibebahana satria tsisy tanteraka antsika na dia iray ry havana. Mandainga izany milaza hoe za tsy manota mihitsy. Mpanota isika, izay ny mila hibebahantsika. Tsika tsy afaka hiditra ny fanjakan'ny lanitra raha tsy mibebaka, raha tsy manadio tena, raha tsy manamaso tena. Ka andaontsika samy hibebaka tsirairay avy, samy andohalika ny tsirairay avy. Hibebaka tsika. Jesosy malalo, indreto izay manantona anao amin'izao ora sy fotoana izao. Hibebaka eto anatrehanao ny amin'ny fahotanay, ny amin'ny tsy fahamendrehanay. Mifona ao Jesosy ao. Mifona ny amin'ny fahotako rehetra, ny amin'ny tsy fahatanterahako. Jesosy ao mifona satria indraindray aho Jesosy dia manota amin'ny fiteny, ny lainga loaka ny vavanay, ny fiatsaram-belatsy, ny avinavina ifonako eto anatrehanao, ny firarehana, fizahozahoana, fieboeboana. Fona Jesosy ao ny fahatezerana, ny lolobo. Ifonako eto anatrehanao Tompo, mamondrafo amiko.
Diovy ny foko ny fisainako Jesosy, ny fisainako Jesosy, ny fisainana madio Jesosy, fonako aminao ny fisainana maloto, fonako eto anaty anao ny fijery maloto, ny fona Jesosy ny amin'ny alehany tongotra ny raisany tanako, ny sakafo no hoaniko ka nandoto ny tenako, satria za dia tempolinao masina. Na ny sakafo anay aza indraindray dia mandoto anay Jesosy ka mibebaka eto anaty anao Jesosy. Ny fona Jesosy ny tsy fatanterahako, ny fotoana tokony hanompoako no lany amin'ny zavatra avy afonako eto anaty anao, ny fitiavam-bola, ny fitiavan-karena ibebahako eto anaty anao, mifona Jesosy. Mamindrafo amiko Tompo, mifona tsy fananako fotoana mandinika ny teninao, mamindrafo amiko Jesosy, ny tsy fitoriako Jesosy amin'ny olona izay tokony hitoriako ny filazantsara ka tsy nitanterahako ifonako eto anaty anao, mamindrafo Jesosy, mamindrafo amiko Tompo. Amelany heliko Jesosy raha tsy natanteraka ny asanao, ny fangatsiahana ara-panahy, mifona Jesosy, ny akamona tsy fahazotoana mivavaka ibebahako eto anaty anao, mifona Jesosy, ho any ankohonako, ny zanako, ny raitapoako, fona Jesosy ny amin'ny fahotana izao tontolo izao, maro mbola miliba amin'ny fijangajangana, fisotroana toaka, fona Jesosy ho an'izy ireny ao Jesosy, ny mbola babo n'izao fiainana izao, ny lamaody n'izao fiainana izao, mifona Jesosy ho an'izy ireny, mbola voafandrika ny fampianaran-diso be dia be ny mbola ao anatin'izany, na ny kristianina Jesosy, ny mpanompon'Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra izay mbola lavitra anao, mbola misabaka dia fonako eto anaty anao Jesosy. Mamindrafo amin'izy ireny ianao Tompo, mamelany heloka an'izy ireny, ianao mahay manova olona Jesosy, satria na mivavaka izay dia mbola maro ny zavatra tsy mahatanteraka anay, ka mifona izay Tompo, mifona Tompo, inoy ny fifonanay, inoy ny fifonanay amin'izao alina izao Jesosy malalo, mamindrafo aminay, mamelany heloka. Aoka Jesosy ny rano masina anadio anay, ny rano ikoriana ty anatiko anadio, ny rano anasa manomboka amin'ny loka hatrany amin'ny faladiko. Diovy amin'ny rano ny lelako Jesosy, diovy amin'ny rano ny masoko, ny sofiko, ny foko, ny tanako, ny tongoko, rano Jesosy, korinako vatako manontolo, tenako manontolo, ny ranjanako ny tsesiky le manadio manasa ny rano Jesosy, diovy amin'ny rano ao, sasaho amin'ny rano ao Jesosy, ilay ranjanako ny tsesiky le manadio manasa, sasaho amin'ny rano mbo fotsangatsakatsaka ny fitafiko Jesosy, mila ny rano izahay, aoka ny rano ikoriana, aoka ny rano ikoriana, saho amin'ny rano Jesosy, ny ankohonako, ny zanako, ny raitapoako, rano Jesosy, ny rano Jesosy, afafy amin'ny toerana misy anay tsely ray avy izay mihaino an'izao video izao, rano Jesosy, amin'ny tokantrano, tolam-baravarana, ny ninona ampiasaina ny sakafo anay, rano Jesosy, afafy ny rano Jesosy amin'izao toerana izao, rano Jesosy mikoriana Jesosy, ny amin'ny rindrina, ny amin'ny varavarana, ny varavarankely, ny amin'ny tafontrano, rano Jesosy, rano ilay zanako ny tsesiky ilay mikoriana amin'ny lakozia, ny amin'ny toalety, rano Jesosy, saotra Jesosy, misaotra ny amin'ny rano, mankasitraka Jesosy. Haleluya, amen.
Mbola hisotro ny rano Jesosy tsika satria tena ilaitsika ny rano Jesosy. Dia afahafintsika koa ny rano Jesosy amin'ny toerana manodidina antsika izay rehetra ampiasaintsika. Afafazo ny rano Jesosy. Jesosy malalo sotroiko ny rano, sotroiko ny rano. Rano Jesosy sotroiko, rano Jesosy sotroiko. Sotroiko ny rano Jesosy anadio anasa ilay ranjanako ny tsisika lemo. Sotroiko ny rano Jesosy, sotroiko ny rano Jesosy anadio anasa ilay ranjanako ny tsisika lemo. Sotroiko ny rano Jesosy, sotroiko ny rano Jesosy. Midina ty anatiko any anatin'ny vavoniko, any anatin'ny tratrako, any anatin'ny kiboko rano Jesosy sotroiko. Sotroiko ny rano, sotroiko ny rano. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy sotroiko. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy. Anatevina ny tsanampirenao rehetra ty anatiko. Rano Jesosy sotroiko, rano Jesosy sotroiko. Ilay ranjanako ny tsisika lema sotroiko manadio manasa, anadio manasa ny rano Jesosy. Tany amin'ny rano Jesosy, ny rano Jesosy sotroiko. Rano Jesosy sotroiko, rano Jesosy afafiko manodidina an'izao toerana izao. Rano Jesosy eny an-dalambe, eny an-dranomasina. Rano Jesosy amin'izao firenena izao. Rano Jesosy any amin'ny toerana maro samihafa, any amin'ny hopitaly, any an-tsena. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy afafy. Hiaro anay amin'ny trano misy anay tsirairay avy amin'izao trano izao, amin'izao meuble izao. Ny rano mikoriana Jesosy manomboka ambony ka hatrany ambany. Ninona ny zavatra miafokafona amin'izao trano izao. Ny rano Jesosy afafy manontoro manotevina ny tsanampirenao rehetra. Rano Jesosy, rano mikoriana Jesosy amin'izao tokantrano izao. Jesosy eto izay dia angataka ny afo ny fanainao masina hidiny eto. Ameno anay tsirairay avy. Angatao ny herin'ny fanahy masina ameno anao amin'izao fotoana izao. Ny fanahy masina ilay mpitaridalana, ny fanahy masina ilay mitarika antsika mampianatra antsika. Angatao ny fanahy fahamarina, fahamasina, ny afo ny fanahy masina ameno anao. Fanahy masina midina ameno, fanahy masina midina ameno. Fenoy aho fanahy masina manomboka amin'ny loka hatrany amin'ny valady. Fenoy aho fanahy masina midina, fanahy masina ameno, fanahy ny fahalalana, fahazavantsaina, fanahy ny fahendrena, fanahy ny fahamarinana, fanahy ny fahamasinana. Midina fanahy masina ana masina ampahery anay. Fanahy mahery n'Andriamanitra ameno anay ianao. Fanahy mahery n'Andriamanitra ameno ianao. Fenoy aho fanahy masina, fenoy aho fanahy masina. Midina fanahy masina mena, midina fanahy masina mena. Fenoy manomboka amin'ny loka hatrany amin'ny faladio. Fanahy mahery n'Andriamanitra, fanahy mahery n'Andriamanitra. Midina mena fanahy masina, midina mena ianao fanahy masina. Fenoy ianao fanahy masina ka ny afonao hidiny eto rehetrarehetra. Ny afon'ny fanahy masina, afon'ny fanahy masina andeha mandolo mandeha. Afonao fanahy masina, afonao fanahy masina. Afonao fanahy masina meno anay tsirairay avy. Hiasa eto ny herinao fanahy masina, hiasa ny osotrao fanahy masina. Haleluia, misaotra fanahy masina, misaotra fanahy masina fa mameno anay ianao, manameno anay ianao fanahy masina. Eto izay dia handray ny hery avy aminao. Angatantsika ny herin'ny fanahy masina ameno antsika. Angatantsika ny fanahy masina andravarava ny asany teo sy ny fongan-drehetra. Fanahy masina midina eto ianao. Fanahy masina midina eto ianao. Andrava ny asany maizina rehetra, ny asany teo rehetra. Izay manelingelina, izay mahatonga mampangatsiaka ny ara-panahy amin'ny anaran'i Jesosy. Miara-miomotra amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-kerana ny davaka reno. Devoly ny fitsangatsangana, devoly ny lainga, miara-miongotra roaho amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy hanan-kera ao anatinao, tsy hanan-kera ao anatsika.
Ny devoly amin'ny vaninandro farany zao dia devoly mampangatsiaka antsika araham-pana hahatonga antsika variana. Roao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny devoly mangalatra fotoana. Roao amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Devoly mangalatra fotoanako amin'ny anaran'i Jesosy, ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Ny devoly mitondra fanafitohinana amin'ny anaran'i Jesosy, rava izany nandavaky ny elin-tsanak'ely tsanam-pahefana. Ny afonao fanahy masina nitoro ny asan'izy ireo, ny afonao fanahy masina nitoro ny plan'izy ireo. Ny devoly ny zazavavin-drano avy any anaty rano rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ny afo mahen'Andriamanitra anapatabaka ny rava ny asanareo amin'ny planareo tsanak'ely tsanam-pahefana. Ny devoly rehetra mitondra fanafitohinana, mitondra ady amin'ny anaran'i Jesosy, ravana amin'ny anaran'i Jesosy nandavaky ny elo, ravana amin'ny anaran'i Jesosy nandavaky ny elo tsanak'ely tsanam-pahefana. Saotra Jesosy, saotra ny amin'ny afonao fanahy masina, ny afonao mahery izay efa niasa eto fanahy masina. Misaotra fanahy masina ny fandravarava ny asan'ny Diavolo sy ny fongany rehetra anao. Ninina plan omanin'izy ireo any amin'ny monde ténèbre rehefa ravako amin'ny anaran'i Jesosy tsanak'ely tsanam-pahefana. Misaotra fanahy masina, misaotra fanahy masina. Alléluia, alléluia, amen, amen. Rehefa avy nandroaka ny Diavolo sy ny firongany rehetra tsika dia amin'izao fotoana izao tsika hampandroso an'i Jesosy ao anatintsika. Jesosy no mila hampandrosoantsika isan'andro isan'andro ao anatintsika. Hitondra fiainana antsika, hanova ny fiainantsika. Mila hatsointsika izy hanjaka ao anatintsika, hameno antsika. Izay tsika vao miditra amin'ny vavaka hafa Jesosy malala. Tia Jesosy ao manolo tena ho anao. Tia Jesosy ao mampandroso anao eo amin'ny fiainao. Mandroso Jesosy ato anatiko ianao. Mandroso Jesosy, avy Jesosy ampitomboy ny finoko, ny fitiavako anao, mitahotra anao, fanahy masinao. Jesosy ao avy manatreha anay. Jesosy avy mameno anay. Tia manaiky anao Jesosy, manavao ny fanoloran-tenako eto anatrehanao, manavao indray ny fanoloran-tenako Jesosy, manaiky anao Tompo sy mpamonjy amin'ny fiainako. Tia Jesosy ao raiso, tia Jesosy ao hamasino, tia Jesosy ao hamarino ny alalan'ny teninao. Jesosy avy, Jesosy ao mandroso aty anatiko ianao. Jesosy ao manjaka aty anatiko ianao. Anjakao ny fiainako rehetra, anjakao ny hoaviko rehetra. Jesosy ao avy Jesosy ao mila anao Jesosy, aza avelanao maimaina ny finoko, aza avelanao matimaty ny finoko sy ny fitiavako anao. Avy Jesosy ao manjaka, avy Jesosy ao tomoera aty anatiko, mameno ahy ianao Jesosy ao. Fenoy fifaliana, fenoy fiadanana, fenoy ilay vokatry ny fanahy masina sivy aho. Jesosy ao avy manatreha izao fotoana izao. Jesosy avy mampandroso anao. Hanatrika an'izao fotoana izao ianao Jesosy. Mpanivonina hitrao irery ihany no hiseho eto. Avy Jesosy ao, avy Jesosy ao. Midina meno anay ianao Jesosy ao. Ameno hery tanjaka ao anay. Fanahy masina ao avy mameno. Jesosy ao avy mameno anay. Meno izahay, meno ianao izahay fanahy masina. Meno ianao izahay Jesosy. Avy Jesosy ameno anay. Avy Jesosy hitarika anay. Mampandroso anao izahay amin'ny fiainanay Jesosy. Mangeta hitanao izahay. Mangeta hitanao izahay Jesosy. Midina aty anatinay ianao manjaka. Misaotra Jesosy. Misaotra Dada malala. Alleluia, alleluia, amen, amen. Rehefa avy nivavaka fohifohy teo izay tsika dia hiditra amin'ny misy tenin'Andriamanitra fohy entiko fampahirezana antsika. Dia aorian'izay tsika mivavaka mangataka raha misy sujet de prière
dia afaka hohanintsika eto zany. Fa alohan'ny hidirantsika ny ten'Andriamanitra dia hangataka ny fanahy masina antsika hitahaka eto. Fanahy masina mitenena aminay ianao araka ny sitraponao, araka ny teninao izay nomenao ahy. Fanahy masina sokafo ny masom-pananay, sokafo ny masom-pananay, andrenesanay ny teninao, alalanay ny feonao. Milanao izay Jesosy hiteny eto, ampalalanay ny sitraponao. Misaotra Jesosy, voninahitra anao irery ihany, ka sitraka Tompo, aleloia, amen. Tenin'Andriamanitra manasa anao hamaky ny Baiboly, za tsy hamaky fa ianao any an-trano mihitsy, ianao izay mihaino an'izao vidéo zao, ianao mamaky Baiboly, sokafo ny Baibolinao, Matthieu 7:20, vakio ny Matthieu 7:20, afaka vakianao hatramin'ny farany. Fa ny tiany fanahy masina ambara androany zany dia te hanambara ilay voana fafy. Izay ny tiany fanahy masina ambara amintsika androany zany, le voana fafy. Inona moa le voa? Dia le tenin'Andriamanitra. Le tenin'Andriamanitra le voa fafy amintsika tsirairay avy. Ianao izay mihaino an'izao vidéo zao, izaho izay mizara an'izao tenin'Andriamanitra izao, za dia fitaovana fotsiny ihany, fa anisan'ny za koa dia mila mandray an'le voa. Le inona moa no mila raisitsika? Dia le tenin'Andriamanitra. Raha mamaky antsika ny Matthieu 7:20 dia le voana fafy teny an-dalana, dia ao na fafy teny amin'ny vatolampy, ao na fafy tao amin'ny tsilo, dia ao na fafy tao amin'ilay tany tsara. Misy 4 angamba izay raha tsy dimy. Lena fafy teny an-dalana dia izy afafy eny an-dalana eny, ny vorona nihinana an'le izy, le tenin'Andriamanitra zany. Ohatra hoe raitsika ohatra zany, ohatra hoe vary natsipiny amin'ny eny an-dalana, dia tonga ny vorona, tonga ny akoho mihinana an'iny vary iny. Dia tahaka an'izay koa zany ny tenin'Andriamanitra io. Tsy haiko hoe aiza ho aiza ny plasy misy anao amin'izao, ahoana ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao. Mety hoe anao mihaino tenin'Andriamanitra eny an-dalana amin'izao fotoana izao, na ianao mihaino tenin'Andriamanitra mety hoe ao an-trano ianao amin'izao fotoana izao. Ataonao aiza le tenin'Andriamanitra? Ampiasainao ve io tenin'Andriamanitra io? Iainanao ve io tenin'Andriamanitra io? Izay zany tiany Jesosy ambara amintsika androany. Ny tenin'Andriamanitra ry havana dia sakafo, tena sakafo ny fanahintsika. Raha antsika tsy mihinana ny tenin'Andriamanitra io, ny mihinana ny tenin'Andriamanitra, miaina amin'ilay tenin'Andriamanitra, mankatoy ilay tenin'Andriamanitra, tsy miaino fotsiny ihany. Ao ihany koa na fafy ilay tenin'Andriamanitra teny ambony vatolampy dia nitsiry dia nalazo rehefa avy eo. Ao anisan'izany koa ny olona izay mandray ilay tenin'Andriamanitra izy dia miaino izy fa tsy mampihatra an'ilay tenin'Andriamanitra, izay ilay hoe malazo. Raha ny endrika ny tenin'Andriamanitra ilay hoe fahatsaram-panahy amin'ny Salamo 1 dia le hazo ambolena amoron-drano izay tondrahana rano dia mitsiry foana. Dia tahaka an'izay koa zany tsika raha mandray ny tenin'Andriamanitra io, tokony ho raisitsika zany le tenin'Andriamanitra dia ampiharitsika, fa lasa malazo isika, lasa maina tsika raha vao tsy mampihatra ny tenin'Andriamanitra io. Le tenin'Andriamanitra zany dia mila piharina, mila iainana. Aleloia. Na aiza zany misy toerana misy atsika dia tsy tokony handalo fotsiny le tenin'Andriamanitra, izay le hoe eny an-dalana. Dia miaino anao le tenin'Andriamanitra, ohatra raisiko ohatra hoe misy tenin'Andriamanitra ianao miteny hoe aza mangalatra, dia eninao iny eny an-dalana ianao na ao an-trano ianao eninao, fa midina ao an-dalana dia mbola manohy mangalatra ihany ianao. Dikan'izay le tenin'Andriamanitra tsy miditra ao anatinao, tsy iainanao le tenin'Andriamanitra. Jesosy anie malala fa ny mpanota dia mibebaka rehefa avy eo, zavatra efa fantatrao fa tsy azo atao nefa mbola ataonao. Dia dikan'izay zany le tenin'Andriamanitra tsy miditra lalibaka ao anatinao.
dia nafafy koa ilay tenin'Andriamanitra teo amin'ny tsilo. Ny tsilo tsy inona fa izao fiainana izao. Be dia be nge azo lazaina tsilo amin'izao andro iainantsika izao e. Be dia be mihitsy. Anisan'ny tsilo mamandrika antsika. Io tsilo raha mandeha tsika tsy handeha amin'ilay tsilo raha hitantsika ilay tsilo. Fa mety nandeha tsika nisy tsilo tsy hitantsika dia vao hitsaka antsika ilay tsilo. Alleluia. Dia aoka zany tsika rehefa hoe mamindra mandray an'ilay tenin'Andriamanitra dia tokony tsika zany mandeha tsara zany rehefa mandray an'ilay tenin'Andriamanitra zany tsika dia mila haitsika tsara ataoko ahoana no andraisako ny tenin'Andriamanitra ty, ampihariko amin'ny fomba manao ahoana ty tenin'Andriamanitra ty. Fa tsy hoe mandeha fotsiny amin'izao anao dia hitsahanao na tsilo hitsahanao na fatsika hitsahanao dia ahoana amin'izay ilay tenin'Andriamanitra tsy lalipaka, mbola tsy miditra any anatinao ilay tenin'Andriamanitra zany. Ilay tsilo dia ilay zavatra iainantsika amin'izao tontolo izao ity. Satria tsika ety amin'izao tontolo izao fa tsy naman'izao tontolo izao. Mipetraka ety tsika fa tsy naman'izao tontolo izao. Ilay tsilo zany dia sahalan'ny fandroka. Raha mandeha tsika ireny lalana akatakata ireny indraindray misy tsilo tsy hitantsika dia miraikidраikitra amin'ilay akanjo. Dia ohatr'izay koa zany tsika ilay zanak'Andriamanitra, tsika mpanompon'Andriamanitra. Tsy hoe izay tiantsika atao doara fotsiny mandeha amin'izao tsika dia mandeha amin'izay tiantsika atao dia efa fantatry ny Jesosy anie izaho fa izaho zanany, izaho mpanompony. Nefa fantatrao fa mandeha tsilo ianao, nefa fantatrao fa mandeha amin'ny fatsika ianao. Mba hialana amin'izay dia mila mitandrina ianao. Io tenin'Andriamanitra io zany mila fitandremana be na ny fandraisana sy ny fampiarana. Alleluia. Mety mangeja anao ilay fiainana dia mandray ilay tenin'Andriamanitra anao tokony hanafaka ilay tenin'Andriamanitra. Hanafaka anao amin'ilay geja, hanafaka anao amin'ilay fatotra izay nge ilay tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra tsy iza fa Jesosy. Jesosy ange ny afafy amintsika io e. Kanefa tsika zany tsy mahazaka, tsy mampihatra an'ilay tenin'Andriamanitra, tsy mahazaka mitondra ilay hazo fijaliana dia ahoana? Voafandriky n'ilay tsilo tsika. Alleluia. Aoka zany tsy ho voageja an'izao fiainana izao tsika. Anisan'izany ny harena, anisan'izany ny fitiavam-bola, anisan'izany ny fitiavana lamaody an'izao fiainana izao. Amin'izao vaninandro iainantsika izao hoe tsika mbola hiazakazaka amin'izany. Mbola hiazakazaka amin'izany ve tsika? Tokony hiazakazahantsika amin'izao dia nidirantsika amin'ny fanjakany lanitra. Alleluia. Alleluia. Dinio ny tenanao, dinio ny samy mandihy ny tenantsika amin'izao fotoana izao. Manao ahoana ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra? Hatraiza ilay fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra? Misy ankatoavintsika ve ny sasany dia ny sasany tsy ankatoavintsika? Amin'izay fotoana izay mbola voageja tsika ny amin'izao fiainana izao. Mbola voafatotra tsika. Fa io tenin'Andriamanitra io zany dia mila hiaina tsika. Io tenin'Andriamanitra io dia mila mihitsy zany tena hoe andehana tsika. Mamindra tsika dia paray dia tenin'Andriamanitra. Anankiray dia tenin'Andriamanitra hoe mandeha mety ve izao lalako izao? Sao dia misy tsilo efa navohitsaka tsilo aho. Mety ve izao famindrako izao? Sao dia efa tsy atao anatiko ilay tenin'Andriamanitra fa efa niala atao anatiko. Ilay tenin'Andriamanitra ao anatinao io dia Jesosy. Io no atahorany devoly. Fa raha vao tsy ao ilay tenin'Andriamanitra, izay ilay hoe mandray am-pifaliana vetivety fotsiny mandray tena. Alleluia, amen, mandray ny tenin'Andriamanitra. Fa avy eo ianao vao misy zavatra kely midona dia efa miala amin'Andriamanitra. Alleluia.
dia ny teny koa izy ny amin'ny nafavy tamin'ny tany tsara. Raha nafavy tamin'ny tany tsara ilay tenin'Andriamanitra, ilay voa dia nitsiry, nanomboka nitsiry 30 eny, 80 eny, 100 eny. Alleloia! Le tany tsara afafy dia ianao, izasy ianao le tany tsara. Raha ohatra ka fa mihatsara antsika izany dia mora amintsika mankatao an'io tenin'Andriamanitra io. Fa mahatonga antsika le hoe le tenin'Andriamanitra tsy lalipaka ao anatsika satria mbola misy zavatra mangeja antsika. Mbola misy zavatra katoavintsika, misy zavatra tsy akatoavintsika. Dia iny le tenin'Andriamanitra mbola tsy lalipaka ao anatsika. Fa tokony hoe izany tena ilalipaka hiditra any anatintsika ny tenin'Andriamanitra ary hiainantsika. Hiainana. Tsy mora io, tsy mora mankatao tenin'Andriamanitra io. Izay nahatonga andreo mpanompon'Andriamanitra raha mamaky tsika ny Baiboly tena mitondra ny hazo fijaliana, miatra hatramin'ny aina, hatramin'ny fahafatesana. Azaka an'izany ve tsika? Tsy hoe ny manara-dian'i Jesosy dia hoe miadana fotsiny hanana izay tiany hanana izay zavatra tadiavina na tahiana foana. Fa ny manara-dian'i Jesosy tompoko dia ny ho any an-danitra ary mitondra ilay hazo fijaliana. Ny tena izy ary dia tsy miahy amin'izao fiainana izao intsony. Fa ilay hidirantsika any amin'ny fanjakany lanitra, handovahantsika ny lanitra. Tsika nefa tsy afaka handovan'io lanitra io raha vao tsy ao anatsika ilay tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra ry havana dia Jesosy. Tenin'Andriamanitra ry havana dia fanahy masina ao anatsika. Tsy afaka hiakatra antsika, tsy afaka ahita an'i Jesosy mihitsy raha vao tsy hita ao ilay tenin'Andriamanitra. Niarovan'i Jesosy antsika amin'ny loza ho avy, fandringanana ho avy. Dia jerena, balansena ilay tenin'Andriamanitra ao anatsika. 5% ny ankatoavintsika, 5% tsy ankatoavintsika. Tokony ho 100% mihitsy fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra. Tokony ho tany tsara izao sy ianao hanirian'ilay tenin'Andriamanitra. Hipetrahan'i Jesosy. Fa raha vao tsisy hipetrahan'i Jesosy ao anatsika, ahoana moa ny hipetrahany eo raha vao misy maloto ao, misy zavatra tsy mety ao? Ny olona rehetra miteny hoe mahay an'i Jesosy, ny olona rehetra miteny hoe mino an'i Jesosy. Fa tsy ny olona rehetra no andovan'ny fanjakany lanitra. Tsy ny olona rehetra no afaka mahita an'i Jesosy. Halleloia. Ny olona miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, mankatoy ny tenin'Andriamanitra, mandeha araka ny tenin'Andriamanitra. Izay ilay hoe voatsara nitombo ao anatsika, nafafy amin'ny tany tsara ilay voa dia nitombo 100 eny, 80 eny, 30 eny. Halleloia. Engane izany tenin'Andriamanitra izany mba tena hiditra any anatsika, tena hamoha voatsara antsika, ka tsy ho 30 eny, 80 eny fa tena ho 100 eny nandraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Mba tsy nohony amin'izao fiainana izao tsy ahafahantsika mpiatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Mba tsy nohony hoe ianao zista hoe tahiana fotsiny no hoe ndraisanao ny tenin'Andriamanitra. Misy ohatr'izany mihitsy hoe izy ny tahiana izy, nahavita trano, nahazo vady, nahazo tômôbila dia iny izy mankatoy ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa vao tonga ny olana sy ny zavatra mitranga dia adinon'izay Jesosy mitady vahaolana hafa izy. Ka aokantsika na mora na misarotra ny ninona ny zavatra mitranga amin'ny fiainantsika dia tokony hampiatra ny tenin'Andriamanitra foana antsika. Izay ilay mitondra ny hazo fijaliana nge. Raha Jesosy tsy nitondra ny hazo fijaliana io tsy voavonjy zasy ianao. Raha ry Petera tsy nanaiky nombona teo amin'ny hazo fijaliana niatra tamin'ny fahafatesana, tsika rehetrarehetra izao tsy nandray ny filazantsara, fitorenan'ny filazantsara. Miatra miaina ry havana ny fankatoavan'io tenin'Andriamanitra, miatra hatramin'ny aina, hatramin'ny fahafatesana,
fanarahana an' Jesosy satria Jesosy le teny. Halleloia. Engany eo lalipaka ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra hamoavoa tsara isika rehetra mba hahafaly an' Jesosy. Io no zanako fa tena hoe nandray le teny, mba ho faly Jesosy hoe io no zanako fa tena miaina amin'le teniko. Amen. Izay ny tenin'Andriamanitra nomeny Jesosy itsika androany, fampahirizana fohifohy mba tena hiaina amin'le tenin'Andriamanitra atsika, satria io ny teny nomeny fanahy masina anahy tamin'ity alina ity nangataka tena dia Matthieu 13:6. Amen. Mba tena hampiatra ny tenin'Andriamanitra Jesosy ianao amin'izao vaninandro farany izao. Io no jeren'i Jesosy, jerevan' Jesosy le zanako ho avy ny fandringanana, jerena asiana tombo-kase izay zanan' Jesosy izay mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Fa raha vao tsisy fankatoavana amintsika, raha vao tsy hita ao le tenin'Andriamanitra, dia tsy azo le tombo-kase zasy ianao. Alleluia. Amen. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ho azy hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Misaotra Jesosy ny amin'ny teninao izay nampitony trainao anay. Teto izao dia fitaovana fotsiny ihany fainao noho ny asa. Misaotra Jesosy eo fa misy koa ny fanahy vonjenao amin'ny alalan'izany teninao izany. Mankasitraka anao eram-poeran-tsaina ny Tompo malalo. Alleluia. Misaotra Tompo. Amen. Amen. Aorian'izay tenin'Andriamanitra izay dia hivavaka antsika, ny vavaka ho haintsika izany Jésus de prière ho haintsika. Angataka amin'i Jesosy tsika mba homeny Jesosy fahafahana ahafahantsika hankatoa an'io tenin'Andriamanitra io, mba tena hoe ho tany tsara izany izy ianao, afaka handray ny tenin'Andriamanitra, afaka handray ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka antsika. Jesosy malalo, mangataka aminao izaho Jesosy malalo, ny tenako manokana mba tena ho tany tsara Jesosy eo. Hamoavoa tsara Jesosy malalo amin'ny andraisako ny teninao Jesosy eo. Ameo hera Jesosy eo. Sokafo mandrakariva ny masom-panahiko ahafahako Jesosy mandray ny teninao, hampiatra ny teninao amin'ny fiainako, mba hampiatra ny teninao io Jesosy eo, mba hiaina amin'ny teninao io Jesosy malalo. Tompo malalo, aoka mba ho tany hamoavoa tsara Jesosy eo, mba hamoaza ny teninao, hiaina amin'ny teninao, anderaka ny sitraponao mba hahafaly anao Jesosy. Tompo Jesosy malalo, mitoera ty anatinay ianao, aoka ny teninao no hanjaka tanteraka ty anatiko, ny teninao no tena hiainako, ny teninao no hitondra aina fifaliana ho anay, satria aina ho an'izay mahazo azy izy ianao ny teninao. Aoka Jesosy ny teninao tena ho lalibaka ty anatinay, mba tena hanjaka ty anatinay. Jesosy manjaka ianao Jesosy, aoka ny teninao tena hamoavoa tsara ty anatinay. Manjaka ty anatinay ianao Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Raha nokatry ny foamam-pananay ianao, hampalala anay, hampafantatra anay ny fahamarinanao mandrakariva, mba hahafahanay mijoro tsara, hiorina tsara amin'izao vaninandro farany izao alohan'ny hiavianao. Halleluia. Halleluia. Aoreny tsara ao aminao izay Jesosy. Aoreny tsara ao aminao izay Jesosy malalo. Aoka malalo tsy handalo fotsiny ny teninao amin'ny fiainanay, fa tena hiainanay, tena andehananay Jesosy, ka ninena ny velam-pandrika amin'izao nandro farany izao
patraka manodidina anay, aoka resiny izany izay Jesosy, tahaka nandresen'ireo mpanomponao teo aloha, ry Daniela izay nandresy Jesosy amin'ny ady rehetra natreny, koa izay Jesosy, koa izay Jesosy mmpandresy hatramin'ny farany izay Jesosy, afaka ataovana ny teninao mba afahany mandova ny fanjakanao. Na dia misaotra Jesosy, minkasitraka Jesosy, aleluia, amen, amen, amen. Mbola hivavaka hatrany tsika, hivavaka ho antsika amin'izao fotoana izao, hivavaka antsika ho an'ny marary rehetra maneran-tany. Be dia be ny tsy salama amin'izao fotoana izao, amin'izao vaninandro iainantsika izao, satria ny fahafatesana, ny fanahy fahafatesana tena hoe mandripaka amin'izao fotoana izao. Be dia be ny fahafatesana, ary iza izany fahafatesana izany, tena hoe isan-trano no ahitana an'izany, efa nahy ny fahafatesana izany. Ka mba harovan Jesosy izany tsika amin'ny toerana misy antsika, ny ankohonantsika, avahan'ny Tompony manompo azy sy ny tsy manompo azy, ka hivavaka antsika izany ho an'ny tsy salama rehetra, ho any am-baovao fahafatesana. Dia ho antsika mivavaka amin'izao fotoana izao Jesosy malalo, mbola mivavaka izay Jesosy malalo ny tsy salama rehetra, n'aiza misy tsy salama amin'izao fotoana izao, ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny aretina Jesosy malalo, ianao ny hanasitrana an'izy ireny, na aretina inona io, na aretina inona izay tranonao Jesosy malalo, ianao ilay mpanasitrana, ianao ilay mpanafaka, hanongotra, anjera ny asan'ny diavolo rehetra mitondra aretina, efa tsy ambinina, tsy manan-kely. Aoka Jesosy ianao hanasitrana ny Jesosy malalo. Tompo, ao ihany koa ny ambaovaon'ny fahafatesana amin'izao fotoana izao, ianao ny hanintona azy, satria ilay diavolo Satana Jesosy hiaro anay amin'ny fanahin'ny fahafatesana, hiaro anay, hiaro ny toerana misy anay, ny ankohonanay, ka tsy hakasika anay izany Jesosy malalo. Tompo, misy ny efa aleluia, aleluia, amen, amen, amen. Rehefa avy nivavaka antsika ho an'ny tsy salama rehetra, dia nivavaka koa antsika mba harovan'i Jesosy ny amin'ny fanahy fahafatesana izay mandripaka amin'izao fotoana izao, dia mbola hivavaka antsika hangataka amin'ny Tompo, hiarovan'ny Tompo antsika ny amin'ny ataontsika rehetra, mba harovan'i Jesosy izany tsika amin'ny asa ataontsika andavanandro, ny asa fivelomana, ny asa izay ataonao, activité izay ataonao, na ohatra hoe ianao manana activité-nao manokana, na ianao miasa amin'olona, tsy haiko hoe inona ny asa misy ianao, dia mba ho harovan'i Jesosy, sy hambin'i Jesosy amin'izao vaninandro farany izao, satria hitantsika miovaova ny zavatra rehetra sy ny zavatra mitranga, fa ny fiarovan'i Jesosy irery ihany, mangataka ny fiarovan'i Jesosy, izay ihany no azontsika antoka. Tsisy azontsika hianteherana intsony raha izao fiainana izao, na io asantsika io tsy hanteherantsika io, kanefa kosa tsika manana an'i Jesosy dia mbola afaka mitaraina aminy hiarovany antsika, satria raha mbola ety an-tany tsika mila mihinana, mila mitafy, mila manana trano, ka ataontsika hivavaka. Tompo malalo, mbola mivavaka eto anatrehanao a Jesosy malalo, mangataka anao ny harovanao amin'ny asa ataoko, harovanao Jesosy ao amin'ny asa fivelomanay, Jesosy ao navarotra eo, ninino io Jesosy dia harova izay, ambino izay Jesosy, tahianao izay amin'izay rehetra ataonay Jesosy malalo, mba hitondra fitahiana ho anay Jesosy ao, mba tsy hantetra amin'izan'iza efa tsy aminao rery ihany, ka ny angatana hiarovanao anay amin'izao vaninandro farany izao Jesosy malalo, ahafahana hiomana Jesosy alohan'ny hiavianao, ahafahana hiomana Jesosy, satria izay Jesosy raha tsy manampy fivelomana, inona moa no hohanina, inona no
no ampiasainay. Jesosy malala mangataka izay ny fiarovanao Jesosy lehibe indrindra hiaro anay. Hiaro anay Jesosy ianao Tompo amin'ny varotra ny asa izay ataonay. Mba tena hitondra fitahiana ho anay izany misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Amen. Efa maraparana ny fotoana antsika. Fa alohan'ny hamarana antsika ny taona dia hivavaka antsika ny kristianina rehetra, mpanompon'Andriamanitra rehetra, ao ny mandalo ady, ao ny mangatsiaka, ao ny verin-dalana, katahantsika amin'i Jesosy izy ireny mba hiverina ao aminy. Alleluia. Andriamanitra Tompo Ray ny tsara indrindra ny an-danitra mbola mivavaka eto anatrehana Jesosy. Mivavaka manokana ho an'ny kristianina rehetra, ny mpanompon'Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra rehetra n'aiza n'aiza Tompo. Mangataka Jesosy ho ny fikasiana ho an'izy ireny Tompo. Raha misy mangatsiaka ny verin-dalana, varim-bariana verena aminao Jesosy. Raha misy kosa Jesosy mbola misabaka any amin'izao tontolo izao sady ao aminao, mamidrafo aminy, afao izy Jesosy, afao izy Jesosy malalo. Afao Tompo fa ianao dia mpanafaka Jesosy malalo. Mpanafaka ianao Tompo malalo, koa mangataka anao izay Jesosy. Mangataka anao Jesosy hoe hiarovanao, hitantananao ny zanakao Jesosy, na mivoaka na miditra ninona ny ataony Jesosy. Tompo, indreo ny zanakao Jesosy ny kristianina indrindrandrindra mandalo ady amin'izao mpanandro farany izao. Misy ao anatin'ny tsy fisiana, tsy fananana. Ianao Jesosy hamonjy an'izy ireny, ianao Jesosy nanavaka ny meza rehetra ilainy Jesosy. Satria ianao Jesosy malalo miay ny zanakao, miay ny mpanomponao Jesosy malalo. Arovo izy ireny Jesosy malalo, arovo ny mpanomponao Jesosy n'aiza n'aiza misy azy. Misaotranao eram-poeran-tsaina Jesosy malalo. Misaotra Jesosy ho efa hiaro Jesosy ianao ny mpanomponao rehetra, ny zanakao rehetra Jesosy ao. N'aiza n'aiza misy ny zanakao amin'izao fotoana izao. Arovanao, tantananao. Ao ny ao anatin'ny tsy fisiana, ao ny ao anatin'ny ady, ao ny anatin'ny fizahan-toetra. Atao azakany izany izy ireny Jesosy malalo. Ny mpanompon'Andriamanitra rehetra mitoro ny filazan-tsaranao Jesosy. Ao ny mila ho kivy, ao ny mandalo ady, mba hirezy Jesosy malalo. Ajoroa hiatrany Jesosy izahay, hiorina tsara aminao mandra-piavinao eny amin'ny rano lanitra. Satria be dia be ny ady hatrehinay Jesosy, tsy mora ary mbola hiamafy. Fa nangatana ianao Jesosy dia ny zanakao ho tantananao, ho arovanao. Misaotra Jesosy, efa miaro anao, miahy anay ianao Jesosy. Momba anay isan'andro ianao, ka dia misaotra indrindra Tompo. Mankasitraka Jesosy. Alleluia. Amen. Amen. Rehefa nivavaka antsika ho an'ny kristianina, mpanompon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra rehetra, dia isaotra ny Tompo lehibe antsika satria tanteraka ny fotoana antsika teto. Tanteraka ny fotoana antsika teto dia isaotra n'Andriamanitra antsika. Nomeny fahafana, nomeny hery, nomeny tanjaka, dia ataontsika isaotra ny Tompo lehibe ny amin'izay fanatrehany izay. Eny Andriamanitra rainay ny amin'ny avo indrindra, misaotra anao Tompo ny amin'ny fanatrehanao. Misaotra anao Jesosy satria teto ianao nitarika ny fotoana rehetra. Ianao ny tompon'ny fandaminana, ianao ny tompon'ny filaminana ka nandamina ny programa rehetra, dia misaotra anao Jesosy. Nahafako Jesosy malalo. Nitory teto nanambara Jesosy ny hafatrao, mankasitraka anao Tompo malalo, nomenao fahafanao. Na dia ao ara Jesosy ny tsy fananana
fotoana dia manome fotoana foana ianao, manome fahafana ianao, ka dia misaotra anao a Jesosy, nahafanay nivavaka, nahafanay nitondram-bavaka ny hafa ihany koa. Misaotra Jesosy, raiso Jesosy, nilaza ny voninahitra, ny dera ho anao izay hatramin'ny taolo indrindra ho mandrakizay Jesosy. Apetrako ampelantananao koa Jesosy, ny alina anay Jesosy, mba hatory soamantsara izay voavela helika ao anaty ianao, arovanao mandritra nyity alina ity. Foazinao indray rapitso maraina Jesosy, anao ny asa aman-drarana rehetra. Mankasitraka rainay tsara indrindra any an-danitra ao, voninahitra anao. Saotra Jesosy ao. Alleluia. Amen. Amen. Saotra ny tompo lehibetsika ny fatateran'ny fotoana teto dia raha mbola tsy tonga Jesosy Kristy tompo, mbola miverina eto an-tranontsika rapitso toy izao arakaraka ny fahafahan'ny fotoana ahafahako mizara eto mety eo amin'ny alina foana minuit sasak'alina no afahajika mivavaka eto, ary vao maika tsara zany satria amin'ny alina mihitsy ny fahavalo no manafoka. Dia mialina koa ianao, mila manana fotoana, manokana fotoana ho an'i Jesosy zany, mba hiarovanao le maraina vaovao, le maraina vaovao hiatrehanao zavatra be dia be iny zany hiarovanao ny asanao, izay zavatra rehetra ataonao, dia mila feno vavaka ianao mba hiarovan'i Jesosy ianao amin'izay mba tsy hangalarin'ny devoly. Alleluia. Dia samy tahin'ny tompo daholo tsika, mbola hiverina eto ihany koa ny fizarana fijoroana vavolombelona amin'ny fotoana mampety an'izay zany. Tahin'i Jesosy tsika rehetra. Amen.